taranja judo aparitaka eny amin'ny faritra iva ny taranja judo ino nambaran'ny filohan'ny fédération Andriamatoa Sy Soloneko Omaly Asabotsy izao natao izy dia any andraisany daholo be anjara ho an'ity taranja ity satria dia tokony afaka lalaovon'ny olona rehetra izany taranja judo izany. Nanao safidy manokana i fédération malagasy judo mba hanambarana hoe ho an'ny saranga rehetra ny judo satria araka ny fahalalantsika azy dia ohatran'ny zanak'olo somary manana riry ihany no manao judo misy antony manokana io le politika taloha tsy nandeha tamin'izany zavatra zany dia le faharoa somary lafolafo zany ny vola tsy maintsy ho payeny ray aman-dreny alohany ahafahan'ny manao an'le zanany manao judo satria any amin'ny 1 million any fa kimono fotsiny na le club raha ho sahirana hitady an'le ino moa anaran'iny hitady an'le tatamia fatatsika tsara fa matetika ireny taranja tsy dia andanina vola loatra reny no hita ho an'ny saram-babe-bahoaka zany dia izay indrindra ny fanapahan-kevitsy ny fédération hoe andao ampina zareo fa judo dia ho an'ny rehetra dia anjaranay zany nanome ny tatamia nanome inona moa anaran'iny ny kimono mamaim-poana ho an'ny reny ankizy somary sahiritsaina. Manao ahoana ny hoentina manatanteraka an'le izy eo amin'ny lafin'ny ara-teknika sy ny fanaterana amin'ny lafiny hoe ny judo tsy maintsy hoe tokony ho anatina dojo. Ny ambonin'izay aloha tsisy judo raha vao tsisy ceinture noire andeha hampianatra azy isorana manokana ny ambassadeur ny Japon izay nanome expert anankiray mampianatra an'ireo ceinture noire ireo andeha hampianatra eny dia maromaro ireo ceinture noire fefa nanolo-tena zany andeha hampianatra an'ireo ankizy ary misy koa ceinture noire tena avy any ambany tanàna mihitsiny hampianatra an'ireo ankizy ireo zavatra resaka dojo satria tsy maintsy mitady trano le izy tsy azo atao akalamandrana le izy tahaka ny rugby hitatsika eny ambany tanàna eny reny dia misy fiaraha-miasa amin'ny sekoly akaiky eny misy fiaraha-miasa koa amin'ny saran'ny commune kely reny zany ao anatin'izay misy fokotany zany misy koa fiaraha-miasa amin'ny ireo manana angara eny amin'ny eny ambany tanàna reny marina fa fédération kosa tsy maintsy miezaka hoe tena mba hanaraka fenitra tsara le dojo zay vao ampidirana tatami satria lafo vidin'ireny tatami. Amin'izao fanombohan'izao firy zany no eritreretina club Osokafana eny amin'izay faritra iva izay? 5 ny isan'ny club Osokafana zany amin'izao fanombohana zao ary izay 5 zay raha ny lista fefazonay club anankiray misy ankizy eo amin'ny tsy latsaky ny 100.